Vaovao fahasalamana ady amin'ny lefakozatra zany miroso amin'ny dingana manaraka i Madagasikara atao aorian'ny andiam-baksiny ampolony izay notanterahana manerana nosy mizotra makany amin'ny fangatahana ilay antsoina hoe certification manamarina ny mahafongotra tanteraka ny aretina lefakozatra sika nisongadina zany nandritry ny famaranana ilay atrikasa fanatsarana ny teknika fanaraha-maso sy ny fikirakirana ireo antotam-baovao avy eo anivon'ny laboratoire misahana ny ady amin'ny polio. Hampiditra ny fangatahana ho isan'ireo firenena maneran-tany manana ilay antsoina hoe certification manamarina ny mahafongotra tanteraka ny aretina lefakozatra i Madagasikara. Tsika eto Madagasikara zany amin'ny taona ho avy manao ny mangataka ny certification tsika. Dikan'izay zany tsy ny firenena rehetrarehetra no mahazo manao an'io fa matao Madagasikara mametraka an'io dia efa hita fa mandeha tsara ny ady atao amin'ny ady polio hita tsara zany fa tsara koa ny fandraisana anjara ny fanjakana. Raha tsy mahazo an'io certification io dia mitohy foana ny ady atao amin'ny polio. Eny fa na dia mahazo an'io certification zany tsika tsy miravoravo tanana fa tsy maintsy atao foana zay tena haharava azy tanteraka mihitsy. Anatraran'izany atevenina fampitaovana any amin'ireo tombom-pahasalamana fototra manerana Madagasikara toy izany koa ny fampiofanana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Maro ny zona enclavé tsika raha tsy teny fotsiny tsika hoe ny resaka internet zay tsy mahenika ny Madagasikara manontolo. Amin'izao fotoana zao zany hitantsika amin'ny fiaran'ny lantoka amin'ny OMS fa hizara tablette ho an'ireo centre de santé rehetrarehetra manerana Madagasikara dia hisy formation na fanofanana an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra reo mba hafehy tsara an'iny tablette iny sy hafehy tsara ny fikirakarana ny tarehimarika mikasika ny polio. Tohizana ny hetsika fanaovam-baksiny nametrahana paikady manokana ny fiatrehana ny tanan-dehibe mba hioarana amin'ireo sakana hita nandritra ny hetsika teo aloha. Ifantoka betsaka amin'ny fifehezana amin'ny fomba fampitakafatra izany.